Vany problème tany ho an'ny be fandriana mandry tsara izay. Misy biby lava be mihitsy mipita ny arabe mijanona eo ampovoana arabe eo. De tsy mihetsika izy hoe itôbila mandeha tokony eniny fermoteur tokony andeha izy fa banany eo mihitsy zay. Banan'le biby lava. Janona mihitsy le chauffeur. Ahoana? Ary soa fa io tsy mabahana antsika. Azy itsahana fotsiny fa mirosoa. Za mba skoty ihany manko taloha. Nahazo fampianarana hoe tsy mahazo mamono biby. Tonga de mirosoa. De niroso de nikisaka izy. Ohatra nanao jerina angarika zay. De lasa zay. Tonga tany zay de misy olona misy marary vavana metra tanana. Le pasteur misy marary mba metra tanana pasteur. Le pasteur tsy milaza amiko hoe misy devoly olona marary io. De zany hoe misy marary fotsiny. De za verike marary metra tanana fotsiny le ramatoa vao avy niteraka. Vao nametra tanana taminy tonga de fa nietsika le devoly. Fa misy eo amin'ny lalatsara koa misy vehivavy zay manatrika mijery eo. Tonga de may. De nioraka be de nidoboka may. Io misy afo. Manaraka azy izy. Ny afo no ny lohany. De maro ireo fanary eo vao mifanojo maheno ny afo mandevina eo ny lohantsika io. Mandety koa afo ary mandevina ny fahavalo rehetra. Satria efa Jehova manendry ninona izy? Ny mpanjakany. Ary io mpanjaka tendreny Jehova io de misy afo manodidina azy. Tsy zakan'ireo fanary rehetra ireo. Fa inona ny zavatra mitranga rehefa mandeha io afo. 17 salamo 7 17. Mahazava izao tontolo zao ny alehany. Mahazava izao tontolo zao ny alehany. Mahita izany ny tany ka maninona? Miororo. Io afo zany mahazava izao tontolo zao. De tadidio tsara fa eto Madagasikara io afo anazava an'izao tontolo zao fa io le logo ny saritsika amin'ity fiangonantsika ty. Madagasikara eo ambonin'ny baiboly hitondra fahazavana eran'izao to. De raha fa tsy mino an'izany nareo aza miteka mafy araky nareo. Tsika ato tokantrano ato koa mameleza mafy koa. Misy afo melo azy mandevina ny fahavalony manodidina. Mahazava izao tontolo zao ny elany. Mahita izany ny tany kamy ororo. Mahita izany ny tany. Te lazaiko amintsika ho fa izy ity tsy resaka eto Madagasikara intsony fa zao tontolo zao ty resahana ity. Amin'ity taona ty na tongavan'io fahazavana eto amin'ny firenentsika io fa izao tontolo zao mihitsy no miororo amin'io voakan'Andriamanitra. Tena izao tontolo izao mihitsy io miororo io. De jevo moa ty sary eto ty. Io zao le sary io. Sary tany Madagasikara de manome fahazavana miparitakeran'izao tontolo zao eo ambonin'ny baiboly. Io le logontsika io. Satria tonga ninona ozy izy? Iza ny tompon'io mazava io? Jehova ny tompon'io. De ataony ety amintsika io mazava io. Andininy raika amby folo salamo 7 ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina ary ny fifaliana ho an'ny mahitsy fo. Mifalia amin'ny Jehova ry olo marina ary midera ny anarany masina. Taovy mafy ny aleloia miaraka amitehaka faran'izay trako. Haleluya! Tsika ato tokantrano ato koa mite hafa mafy de ataovy mafy koa ny aleluya. Haleluya! Allo reny manodidina. Allo reny manodidina zany le izy zany. De nitonga antsika ary amin'ny Matteo. Ao izy ny amin'ny Matteo ndray. Mbola mitovy ihany le izy. Matteo 4 le perikôpa atsika. Ary noho nyreny Jesosy 12. Ary noho nyreny Jesosy fa efa voasambotra Jaona de lasa nakany Galily izy. De tany sano ny toerana nandehanany 14. Mba tanteraka izay nampilazainy Isaia mpaminany hoe ny tany Jebolona sy ny tany Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana Galily tany Jentilisa. Ny olona izay mitoetra tao amin'ny maizina de mahita ny mazava lehibe.
ary zay nitoera tao amin'ny tany aliko ny fahafatesana no mpisahan'ny fahazavana. De ino tsara le izy a. Rehefa voasambory jaune ozy izy, reny Jesosy fa nisambory ny jaune de nigadraina. De nandeha tamin'ireo faritra reo izy mba tanteraka ny teny lazainy mpaminany Isaia. Fa itoerana nandehanany io de izao nilazana azy amin'ny 19. Ny olona zay mitoera tao amin'ny maizina de nahita ny mazava lehibe. Ary zay mitoera tao amin'ny aliky ny fahafatesana ny mpisahan'ny fahazavana. De izao ny sarin'izany hoe Kristy izay tompon'ny fahefana voarakotra afo ny tenany nanome fahazavana io amin'ity taona ty amin'ity firenentsika malagasy de mbola naveriny ato amin'ity vaky teny ty hoe ity firenena malagasy ty de nitoetra tao amin'ny maizina hatramin'izay 720 taona izay. Fa zao ahitan'inona am'izay le firenena malagasy zany, ahitany mazava am'izay zany ny firenentsika malagasy. Amen. Amen. Fa misy olona tsy fahaly am'izany a, misy olona tsy tia mazava. Alohan'ny olona ninona ihany? Maizina. Satria manina ny asany? Ratsy. Tsy mety aminay zany mazavazava zany. De ahoana de tsy hanao kolokolokony zany, de tsy hangalatra tsony zany amin'ny fanjakana, de tsy hanodikodina volam-boaka tsony zany, de tsy hanao an'izao tsony zany amin'ny fanjakana. Zay fa zatrany am'izany. Tsisy manaiky an'izany rangaha. Fa mazava ny teny eto. Ny olona zay mitoera tao amin'ny maizina de mahita ninona ozy izy? Mazava kelikely sa lehibe ozy izy? Mahita ny mazava lehibe. Ohatran'ny toriteny ahy eto de ohatran'ny hoe manofinofy fotsiny nareo hoe ahoana rena inona an'izany, ahoana rena tanteraka an'izany. Fa rehefa tonga izany andro zany a, rehefa tonga izany andro zany de izao no lazainy Isaia mpaminany. Aisy ny baibolitsika eo amin'ny Isaia. Isaia 1:20, ny 2. Isaia 1:20, ny 2. Rehefa tonga zany andro zany oa, zao ny zavatra izy. Ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy, de fanahin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina. Nareo mipotra foana ny fahazavana. Fanahin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina. Fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana. Fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana ny Jehova. 10. Amin'izany ny andro izany ny solofon'i Jese izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, de izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany de voninahitra. Halleluja. Amin'izany andro zany izy no tadiavin'ny inona izy? Jentilisa, fa hitsangana ny fanevany. Ino io faneva io? Fanevan'ny famazina zany fahazavana? Fahazavana. De ahoana rehefa tonga zany ozy tsika zany am'izao de ohatrany mihaino toriteny de mahafinaritra fotsiny zany fa ohatrany tsy ahoana re zany, ahoana ny atateraka an'izany, ahoana ny fisehoany zany. Fa rehefa tena tonga tokoa zany am'izay fotoana, amin'ity taona ty moa fa tsy ho lavitra tsony zay fahazavana izany a, de ina ny zavatra hitranga, izao nataon'ny vaokan'Andriamanitra rehetra. Isaia 2:20 io. Isaia 2:20 ny 1. Ary hiteny ianao amin'izany andro zany hoe hideranao aho Jehova ô. Fa na de tezitra tampoka azy ianao de afaka ny fahatezeranao ka nampioninahy ianao. 14. Ary hiteny ianao amin'izany andro zany ka na hoe miderany Jehova, metsoa ny anarany, ampahafantarany amin'ny firenena ny asany, ampatsiarovy, fa efa misandratra ny anarany, mankalazany Jehova, fa asa lehibe no ataony, ary aoko ho fantana any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy mihobiry mponina ny ziona, fa lehibe ho voanao ny iray masin'i Israely. Halleluja. Amin'izany andro zany ozy izy de hiteny ianao hoe hideranao a Jehova. Rehefa tonga zany de ny vava atsika sy ny lelantsika asaka, sasany tomany amin'ny ranomaso, amin'ny ranomasom-pifaliana, sasany oby sy iorakoraka be fa de hoe de mideranao a Jehova. Fa za zao de ohatran'ny olona tena kelikely finoana ihany. Za zao de tena isan'ny olona hoe tena ahoana rena tanteraka an'izany tamin'izany, fa zao le izy de izao tokoa fa de mideranao. Itsika vaokan'Andriamanitra tsy ny apokalypsy ihany fa ny fiangonana kristianina rehetra, na inona finoana, na inona fivavahana, na inona anarany, malagasy ray manontolo, rehefa tonga io fotoana hideran'Andriamanitra amin'izay ny vaoka malagasy rehetra. Satria tonga ninona ozy izy? Tonga ny mazava.
fa ho an'izay tsy tia mazava na dia efa amin'ny alina ary mirehatra ny jiro tsisy delestazy dia mbola ataony ina ihany ny jirony, mbola vonony ihany ny jirony satria lafo loatra ny jiro amako tsy maninony zany fa toizantsika le fanazavana aonao izy izy rehefa voasambotra izy izy i John dia lasy dia sosy nandeha fa fanontaniana miperaka dia naninona moa John no samborony ralahy tsamboron'ny Herôda satria ny antony dia tsotra tonga ilay mazava dia rehefa tonga ilay mazava tapitra ny dian'ny John dia tapitra tao koa ny tantarana zany fa tonga amin'izay ilay tena mazava zany hoe misy fifandimbiasa pahefana ao zany misy fandimbiasa pahefana ao fa misy lesona kely tsara zay mba tokony ho fantatritsika izy ty tia ny samborana ny John ty io fampahirezana John dia efa nahazo antso iraka avy amin'ny Jehovah hoe andanamboary ny lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalan'ny lalakalehany zany hoe Jehovah mihitsy no naniraka azy marika toko fahenina ny 14 izy rehefantsika kely ny nanamborany John azy satria amin'le perikopa antsika tamin'ny Matito hoe ny voasambotra John ina ny zavatra voaresaka ato marika toko fahenina manomboka ny 14 marika toko fahenina 14 ny amin'ny Herôda mpanjaka amin'ny Herôda sy John mpanao batisa aranare izany Herôda mpanjaka fa efa nalaza ny anaran'i Jesosy dia hoy izy John mpanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty zay ka izany no ananany hery anaovana ireo asa lehibe ireo fa io ny sasany Eli izy ary io ny sasany mpaminany izy dia toy ny anankiray amin'ny mpaminany ary rehefa nare izany Herôda dia hoy izy John zay ilay notapahako ny lohany efa nitsangana izy John izay ilay notapahako ny lohany efa nitsangana izy fa Herôda ihany no naniraka sy nisambotra ny John ka namatotra azy tao an-tranomaizina noho ny amin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo rahalahiny fa nanambady azy izy fa John efa nilaza tamin'ny Herôda hoe diso ianao raha manambady ny vadin'ny Filipo rahalahinao misionera ary Herodiasy vady Herodiasy ty zany le vehivavy ity madama ty Herodiasy dia nanao otro-po taminy ka naniry hafaty azy nefa tsy nahazo fa Herôda natahotra ny John satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy ka dia niaro azy izy ary rehefa nandre azy izy dia verevitra be ihany ary nieno azy tamin'ny hafaliana izy ny antony nanagadrana-ny John zany na dia efa teo Kristy dia tsotra kely nikitikitika ilay fitiavana aranofo tao amin'ny Herôda i John ina ny zavatra nitranga tsara tarehy loatra ty vehivavy Herodiasy ty Herôda nefa mpanjaka fa vadiny rahalahiny dia fantany zao hoe vadiny rahalahiny io vehivavy io fa noho nisy tsara tarehy dia nalainy nierahany ty vehivavy ty Herodiasy ty koa dia hoe tsy elo koa ve miaraka amin'ity rahalahiny vadiko mpanjaka tiako ny vadika eto sady tsy taitsy tsy varymaina fa dia alao hiaraka aminy zay zany io zavatra io dia rehefa navoaka io secret io navoaka ny John io secret io dia tsy mety amin'ny olona zavatra iainana tsirairay avokoa zany betabe ny manao sympathie sy manao symparie zany ny mpitondra fanjakana miaraka amina vehivavy zany dia raha vao misy mpitondra fivavahana miteny an'io dia mahatonga fanafitohinana tsy mazaka le olona na ho am-piangonana zany misy malala hoe anao tohatra zao dia tenenina am'le fiarahana am'le olona dia tafitohina le olona dia nefa rano tsy mivavaka intsony izy satria tsy mety aminy le izy tsy mety aminy dia manafitohina anazy dia raha manam-pahefana le olona tenenin'le pastera ohatra am'le zavatra tsy mety le ataony dia vitan'le olona manam-pahefana am'le fiangonana ny mandroaka an'le pastera ho affecté io tsy ato amin'ny apokalypsiana tiako resana am'izany fa saika mipresika ny fiangonana misy an'izany daholo na fiangonana zokony na fiangonana zandrana misy olona manam-pahefana ohatran'izany ka miteny azy hoe tsy mety io fiarahanao amin'io vadiny rahalahinao io dia tsy ilay mpanjaka ihany no sososotra fa na lay vehivavy koa ary
de soraina hoe ina koa nidiranao vie privéako fiainako zany aza mifampitsara tsara samy miady samy manao ny fiainany fa zay ny anazy zay de tsy tiany le olona tsy tiany zany John mpanao batisa tsy tiany teo Rodiasy ty de fa ahoana reny fomba analana an'io teo mibahana ny lalako amin'ny fiainako fa ohatra mibahana ny finanako sy ny fitiavako ty olona ty fa ndeha hopitehako ty de nahita lalana tokoa izy raikitra nanao fety Herode tamin'ny anniversairany de nalefa ny zanany vavy mahay mandihy be mihitsy ny zanany vavy nandihy teo anoloany Herode teo fantatry Herode hoe zanaka vavin'ny Herodiasy io de ozy izy hoe tena tsara zany fandizana zany ohatra ny ankizy mandeha telo reny tena mahay mahafinaritra mihitsy mijery azy mahafinaritra tsara be ty inona zay tianao fa omekonao ny atsasaky ny fanjakako azy de izy moa ankizy vavy kely azy de tsy hitany zay ataony lasa izy nanontany amin'ny mamany ny azakazaka any ory mama inona no angatahako amin'ny mpanjaka fa zay angatahako rehetra domeny satria le ankizy angataka mety hiteny izy hoe meo galety ahy na hiteny izy hoe meo 5000 na hoe vidany kiraro na hoe meo akanjo amin'ny ankizy vavy azy zany sao de mba tsy de tsara ny angatahako fa aloha ny mamako no anontaniko tsy de mba hampiadana anay mianaka hoe mety hiteny mama hoe meo trano be na hoe meo 4-4 na hoe 7 vola be amina miliara ny compte-nay mianaka de na tsy vady ary tsika efa mba maninona zany efa mba avitra tsika mianaka zany zay mba mety resahana zany findana ataon'le vehivavy ny lohany John mpanao batisa sisy no angatao amin'ny mpanjaka ataovy anaty vilia omenana satria le ty vehivavy ty zany de efa ratsy mihitsy nytao amin'ny lohany tao satria hoe manoatohana ny filany i John mpanao batisa ka raha maty io de zay ny zavatra mety ilamina am'izay tsika satria tsisy ikitikitika an'izao fiarahana sy fiadanana zao de tonga tokoa ny lohany John mpanao batisa volony lava be ny sarakorako avy tao ponja tao ny volombavany efa misarakorako be ny rarakivy miraraka ny rasy ny lalan-dra miparitaka ambonin'le vilia na le zaza ary matahotra mijeren'le izy hoe ty le fanomezana tsy mahajery ny lohany John asy John na mba mitsikitsiky tamin'le zaza hoe zay matahotra fa mbola zay ihany ty de zay de maty John mpanao batisa de fanontaniana mipetraka de ty efa teo Jesosy Kristy ve de tsy mba afaka nanao intervention naniditra antsehatra na Andriamanitra ve de tsy afaka nanao intervention hoe hoavokako tao amponja tao tahaka ny anjely namoakandry Petera tao amponja de asaiko mandosotra fa tsy azo tapahandozo zany fa oloko hirako fa naninona Andriamanitra tsy nanao intervention namonjy ny John naninona Jesosy tsy nanisy teny akoriny ary rehefa fantatra Jesosy fa ny voasambry John ka nitapahana ny lohany de lasa izy nandeha tsy nasiny resaka de mety anometsiny ny olona manodidina ny John na ny olona tsy tia azy hoe aiza ny Andriamanitra ivavahany raha velona marina tokoa ny Andriamanitra ivavahany naninona ny tsy hovonjeny John natao ponja tao faravaratsiny mba tsy nitapahan-doha raha tena mahery ny Andriamanitra fa ngamba efa tsy miheno ny John ntsony le Andriamanitra fa efa nanao zavatra tsy manjary izy efa nanoty iny efa nanao adalana iny de tsy niheno azy toy ny Andriamanitra tapaka ny lohany ko na ny fariseo sy ny mpanora adalana sasa mety faly hoe zay de mety misy olona nahita an'izany tamin'izany de mety anao hoe tsy zara nga tsy vavaka ntsony foatra ny tena kivy tsy akeny saiko mihitsy zany hoe olon'Andriamanitra ohatran'iny vera nga de ho tapaka ny lohany de tsisy ninona nataon'Andriamanitra Kristy koa milaza zanak'Andriamanitra eo de tsisy ninona nataony fa de navelany laisser passer comme ça fotsiny hoe ay nigadrainy izy tapaka ny lohany nefa izy ary nefa nanomana ny lalany John tonga teo mety misy olona kivy zara nga tsy vavaka ntsony fa tsy miheno ntsony zany Andriamanitra zany sao ve de mba zavatra tena lozika fa oriana ohatr' zao ny iainana za tsy vavaka intsony zao ny lohan'ny John ny tapaka fa izy tsy niala tany amin'Andriamanitra na tany amponja tsy niala izy fa i John tsy ho velona de manjato taony eto tany fa tapitra ny androny John vita ny missiony de maty izy de afaka milaza izy hoe
ino fa voatahiry ako ny satroboninahitry nino ozy izy ny fiainana ozy izy ny jaune de miandry azy ny fiainana mandrakizay toy zay velona amin'ny fahoriana sy ny fijaliana eto fa zao navelan'Andriamanitra andeha izay satria efa tonga le tena mazava izy le tena mazava tonga Kristy vita ny asan'ny jaune zany tapitra ny mission nampanaovina ny jaune de tsy maintsy mijanona izy fa hiditra le tena mazava am'izay ka atsika voaka an'Andriamanitra zany tandremo ny manometsiny an'Andriamanitra ka hiala aminy raha sendra ny zavatra sala am'izany sanatria hoe maty zanaka maty reny maty ray maty vady maty zafikely eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny herim-ponao sy ny herinao rehetrarehetra de ho kivy ianao hoe tsy mentsony angamba Andriamanitra sao de zao angamba fa matoa iny tonga iny fahafatesana iny amin'ny olo anankiray Andriamanitra malala ny antony iny fa ianao zay mbola velona mifikira manompo an'Andriamanitra za miala mihitsy mandrapikipo ny masonao koa tahaka n'iny zanakao na vadinao na ray aman-dreninao ny kipo maso iny de tahaka zany koa ianao hoe za koa velona any Kristy maty any Kristy Madagasikara ho an'ny Kristy Kristy ho an'ny Madagasikara zay koa tsika eto amin'ity firenentsika ty fa io de zavatra mitranga io de tsy de nono hoe ity zaza ty ny te angataka ny lohan'ny jaune fa niafatra zay nampanaovina ny jaune no efa tapitra izany efa tapitra mission de niditra ity vehivavy ty tonga ny mazava ary zay ary namaranantsika azy de atsy ny apôstôly ato 2:20 io mazava io de Kristy ary io Kristy mazava io tsy zakany olona ny mazava fa na tamin'ny andro nazy io apôstôly Paul ty ny tena tsy nazakany io mazava io isan'izay tena nanenjika amin'ny fomba rehetra andripahana ny Kristy sy ny mpianany na de efa lasa nitsangana maty any an-danitra azy Kristy Paul mbola nanohy ny asa ihany za rangana ino nataonao tsy izy io tsy izy io fivavana hoentin'ny Kristy io sandoka io na ny tena ary izy hoe 3 andro sy 3 alina ny famantarana menanareo tahaka ny tamin'ny andro ny Jona na inona fagagana maro nataony teo de volo Belzeboba nanaovana fa zay tsy mino zay tsy azo niny fitahana fa za de anapotika an'io tahaka ny sira vaingana hoseny bulldozer lasa sira vovoka torotoro mihitsy fa io raha mbola zany eto sisy Paul de potipoteko hatramin'ny farany zay izy io raha mbola zany eto fa tsy any amin'io ny lakile misy Paul fa any amin'izy ny lakile aty aminao sisy Saul ny lakile fa tsy any amin'io fa tena potipoteko eny an-dalana am'izay Paul andeha andripaka ny kristianina noho ny fanototsy tamin'ny Kristy am'izay tsehon'ny Kristy mihitsy am'le ampony sy le vavabe ataony iny mihitsy daho arozy izy fa i Paul de mieritreritra fa tena mivavaka izy izy tsy hoe korony hoe tsy mivavaka amin'Andriamanitra fa le fampianaran'ny Kristy sy ny fomba nataon'ny Kristy mihitsy ny tsy ekeny hoe avy amin'Andriamanitra manampahalalana izy fa tsy mahalala an'Andriamanitra de avy izy anapotika azy potrahany Kristy am'izay izy ndray ty mijoro vavombelona am'izay andehanany rehetrarehetra hatrany amin'ny fitsarana hatrany am'izay mpanjaka tonga ao aminazy ry Agrippa sy Berenika de milaza Paul ny tantarany zavatra nahazo anazy 12 sy 13 asan'ny apôstôly 2:20 ary tamin'izany raha nakany Damaskosy nitondra fahefana sy teny zay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona koa noho ny ilay nitatao vovonana iny ny andro ry mpanjaka de hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidina mban'izay niaraka tamiko mihoatra noho fa mirapiratry ny masoandro jerevy tsara mipoaka ny masoandro fa izy mbola mahita mazava mihoatra ny fahazavany masoandro mampirety anao projecteur amin'ny andro mazava mipoaka tanin'andro iny raha misy fahazavana hitanao amin'ny projecteur tsy mahatsindry ny hazavany masoandro iny na jiro mazava tahaka an'iny ary noentinao amin'ny masoandro tsy mazava fa nitany Paul mbola mazava mihoatra an'io masoandro tsy zakany zany le fahazavana lavy tamin'ny tany izy
misiony mbola anatin'ny maizina izy fandehanam-potika ny mazava de tonga teo aminazy tokoa i mazava mamirapiratra io mihoatra ny fahazavany inona masoandro de mandeha teo moa ny ady hevitra efa lavo izy de naino ny antso azy tamin'ny teny hebreo Saoly 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 nahoany ianao no manentsika Pianana bavy Saoly eto amintsika eto fa tsy manentsika etsony izy fa efa nahitany mazava raha ny atsimo anao mamaky an'io de Saoly ny famakiny zarony satria zarony tsy manona o mihitsy fa o foana ny anazy de zay no Saoly Saoly nahoany ianao no manentsika de hoy izy Saoly hoe fa iza moa ianao tompo zaho izy Jesosy enjenao fa zao mitsangana mijoroa mitongotrao fa zao ny sehoko taminao de ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona am'izay efa nahitanao sy izay aseko aminao hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny gentilisa izay nirako anao ampahiratra ny masony ialany amin'ny maizina ho any amin'ny mazava ary any amin'ny fahefany Satana ho amin'Andriamanitra rehefa tsara hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny gentilisa izay anirako anao ampahiratra ny masony hiala amin'ny maizina ho any amin'ny mazava ozy tsika hoe ozy izy Saoly hoe le fahazavana ozy izy mihoatra no fahazavany masoandro no hitako sy hitany ny nanaraka ana rehetrarehetra de lafo tamin'ny tany de natsoiny de nirany fa nanirany de ity nanirany hoe ho any amin'ny gentilisa ampahiratra ny masony hiala amin'ny maizina ho any amin'ny mazava zay nanirana mba le olona maizina rehetrarehetra ho tonga amin'ny mazava am'izay ny olona voafatotro ny Satana ho amin'Andriamanitra izay de amin'ity taona ity zany de efa hipoitra eto amin'ny firenentsika malagasy raha ny teny fanevantsika amen amin'ity taona ity zany no tonga ny olona maizina hitany inona tava amenina mafy fa zany nitranga amin'ity taona ity zany amen ny olona voafatotro Satana ho tonga amin'izy ao amin'Andriamanitra de raha iso amin'ny firenentsika zany hoe ity firenentsika ity zay tamin'ny maizina de ho hitan'izao tontolo zao am'izay ninona fahazavany itsika amin'ny lafiny ara-panahy indray itsika zay voafatotro ny devoly tsy miteraka tokantrano anankiray tsy mahitandro miratra mihitsy ny tokantrano anankiray korotana ambony ambany ny maizina anao zany mampatonga an'izany fa izy mivady tsy tonga saina hoe ny maizina ane ty ato ty fa ho tonga amin'ny tokantranonao io mazava io halleloia ny firenentsika tsy miray saina mikorotana ambony ambany ty amin'ny lafiny ara-politika sisa io maizina io fa ho tonga amin'ny firenentsika ty koa ninona io mazava io amen amen ity firenentsika ity voafatotry ny Satana tsy mety teraka mihitsy ny fahazavana fa de ohatrany hoe be voko ao fa tsy mety teraka efa miforonao fa izy io raha vehivavy amterahana dia ahoana moa le avansena an'le atao zay ampiteraka an'le zaza malaky hoe tara ina ataona izy posena provokena provokena le izy ho teraka provokena ho teraka fa amin'ity taona ty ity firenena voafatotry ny Satana ity amin'ny fantrana sy ny fahoriana de tsy ho voafatotra kibotsony fa ho teraka am'izay izy ahitany mazava ho teraka le zaza ahitany inona izy mazava ao anaty kibo mazava sa maizinao ao tsisy lapo de posy ao tsisy jiro ao maizinao fa rehefa teraka le zaza de mahitany inona am'izay izy de mahitany mazava de zay voaka an'Andriamanitra ty perikopantsika ty hoe tonga ny mazava izay voafatotry ny maizina ahitany mazava izay voafatotry ny Satana ho any amin'Andriamanitra de amaranantsika azy inona no amaranantsika azy izao no amaranantsika azy asy ny apôstôly toko 2 andininy 2 ka hatramin'ny 3 ary zany no nisamborany Josia
teo akianjany tempolo sy ny tadiavany afaty aho. Ary noho ny fitahin'Andriamanitra dia mbola maharitra mandrak'androany aho ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe, ary tsy nilaza amin'ninona fa tsy izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny gentilisa. Noho ny fitahin'Andriamanitra ahy dia mbola maharitra mandrak'androany aho ka manambara na amin'ny kely na ny lehibe. Afaka milaza an'izany koa, noho ny fitahin'Andriamanitra manokana dia hitariko sy ny ankohonako, dia hitariko sy ny fiangonako, dia hitariko sy ny fireneko, dia mbola maninona ozy izy? Dia mbola maharitra mandrak'androany isika rehetra. Mbola maharitra mandrak'androany isika rehetra. Noho ny fitahina iza, noho ny fitahin'i Jehovah, na dia mafy ary ny fanenjena sy ny fanaratsiana sy ny fanampotena sy ny fampahantrahana antsika, fa mbola maharitra eto foana antsika. Satria izy ny Baiboly hoe aoka atoky hatramin'ny fahafatesana dia omena anao ny sari-boninahitra n'inona ozy izy? Ny fiainana, fa io Kristy tondra ny mazava io no torintsika, ary io tsy miova omaly sy an'io sy mandrakizay. Dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka fa hivoaka mpandresy hatranitsika. Ho azy any nideratra amin'ny taloha indrindra ko mandrakizay tonga ny mazava mitsangana ary hivoaka an'Andriamanitra hivavaka isika. Halleluja. Ary hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray eo, lehibe tokoa ny fitiavanao nay ary mahagaga ny herinao. Ianao tokoa no mpanjaka n'izao tontolo izao, ary izay koa Jehovah dia nisafidy ianao mpanjaka anay amin'ity firenena malagasy ity. Koa dia manolotra anao izay nidera sy nihaja ny voninahitra mandrakizay. Ho faly ny fonay satria ianao no mpanjaka n'ity taninay ity ka hiravoravo izahay. Satria misy afo melohanao Jehovah o, mandevona ny fahavalo manodidina anay rehetra, ary zany afonao zany dia mahazava izao tontolo izao, ary dia hita n'izao tontolo izao ny voninahitry ny anaranao. Dia ny mazava Tompo no voafafy ho an'ity firenena malagasy ity, ka dia hifaly ny vahoakanao rehetra, hiravoravo ny vahoakanao rehetra, satria tao maizina izahay no noentina tamin'ny mazava, tao amin'ny famatoran'ny Satana izay no noentina amin'Andriamanitra, ka dia ho afaka tokoa ny firenenay. Fa Kristy ho an'ny Madagasikara, ary ty Madagasikara anay ty koa ho an'ny Kristy, ko dia ho azy ane nidera sy mivoninahitra hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Alleluia. Azary nitsodrano avy amin'ny Tompo. Ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao noentinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hita ianao ka hiaro anao ane Jehovah. Ampamiramira tantavany aminao ne Jehovah, ka mindra fo aminao. Anandrantavany aminao ne Jehovah, ka nomenao ny fiadanana.